Jesús yang fitiavanao anay. Tsokanao zay Jesús manalo. Manome voninahitra anao zay. Manaiky zay Jesús fa ianao rery no tomponay. Ianao rery no Andriamanitray. Ianao rery no iankofanay. Mendrika ny dera sy mihaja asakatray tananay mba ho voninahitra. Mendrika ny dera sy mihaja asakatray tananay mba ho voninahitra. Fatsarana manakatsarana sisy mitovy amina, sisy tohana. Fatsarana manakatsarana sisy mitovy amina, sisy tohana layo. Sotra tokoa mendrika anao tokoa ny dera Andriamanitra. Ianao le nahary an'izao tontolo izao tsisy mitohanao. Tsara loatra ianao manao zava-mahagaga amin'ny fiainanay. Matoky ianao ndray zay androany. Manantena anao zay mikerinao ndrety. Manantena fa ianao dia aneo ny voninahitra aminay. Aneo ny fahagagana aminay indray koa. Misy saotana makasisita. Fatsarana manakatsarana sisy mitovy amina, sisy tohana. Fatsarana manakatsarana sisy mitovy amina, sisy tohana layo, sisy tohana layo. Alleluia. Entanana mafitsika an'Andriamanitra. Mazotoerana ianao. Amen. Miarapantsika rehetra tonga eto ny famantian'Andriamanitra. Tahin'Andriamanitra manokana ianao mifaliana nonona koa fa hafa mihitsy ny tantara hitranga aminao kely manobody. Tadiolona siramafy fa ny olona tian'Andriamanitra tsy maintsy anehoan'Andriamanitra ny voninahitra. Profo ny fitiavanao an'Andriamanitra tonga eto ianao ametraka ny semaine vaovaonao mampianakana. Ka ny zavatra azo antoka amin'ity androany ty hitoetra ao anatinao ny osotra sy ny fahasoavana. Mino an'izany ve ianao? Ary resaka an'izany tsika zao maraina zao hoe osotra sy fahasoavana. Mila tsara hotsika foana isanao isan'andro fa ny fiainana ara-panahy dia misy mezira, misy ahavo, misy refy. Io antsika mivavaka io zany antsika mandeha am-piangonana manompo an'Andriamanitra. Raha vao zava-panahy no resahana na amin'Andriamanitra na midevoly koa misy raha magnan'izay. Za moa tsy sakolony anjareo any any Jesosy le ho resantsika androany. Fa tsara ihany ny afantaranao an'izany. Matetika moa misy olona ohatra hoe nahazo mosavy tariony dia ndeha mandeha mitady mpamahody ndraiky magnano an'io. Reo tsy mifandroaka zany tokoa. La ninjareo le rano foana anao fa raha fantanao fa mosavy raha nahazo anao mandeha nampiangonana malafo mba hivavaha. Indrindra ny fety ziona eto misy ody mosavy eto. Amen zany? Fa misy amintsika torotoron'olo raha ambadika any mandiana riony satria tany mety nanasitraka anazy. Reo tompoko dia misy gradiny. Ny beko mena général tsy caporal mihitsy magnafonany. Ohatran'izany reo.
mety misy grady ambonibe anagnan'le raiky na misabo dia lasa nefa anao mandeha amin'le ambanimbany grady ndraiky satria mety mahay magnala retikily mety samy retikily moa fa degré mety mitovy ohatr'izay izy misy refy ohatran'izany toatsika manompo an'Andriamanitra io misy gradiny io amen pasteur David zao manana gradiny manokana vigitra amin'izany efa tsy haiko misy olo maregraka raha zany efa mamparary foana lazay efa tsy haiko tsony fa dia raha magradena zany le tsy azo avondraka tonga andahatra e mamirapiratra tonga ohatran'izany koa nenao amena ka arakaraky ny avona osotra sy fahasoavana ny fandresenao karakory zany degrena onction anatinao ao karakory ny degrena fahasoavany magnaraka anao dia igny mahatonga anao tsy azo sakisakana ny lalana amen dokotsika amaky ny Korintianina voalohany toko 5:20 dia 2:10 fahafolo zafady Korintianina voalohany toko 5:20 dia 2:10 ko niaraka aminao baibolinao ovakytsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy Korintianina voalohany toko 5:20 2:10 manao hoe ny anaran'i Jesosy fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ahy ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko fa efa niasa fantatra mihoatra noho izy rehetra aho nefa tsy izaho fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara-niasa tamiko alleluia io zany le verset misy le tianao be fahasoavan'Andriamanitra natoy izao ahy 1 Korintianina 15:10 ao ve izy hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ahy ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko tanao zany te ilaza mihitsy foana hoe misy rahany agnatiko io ohatran'izany koa anao io hatramina nomboanao ny vavaka zay zany manomboka misy fahasoavana anatinao misy osotra zany mahatonga anao hoe na anao ny amindray tonga sainao hoe ahoana mihitsy koa zany te tsy hitanao anao karaha nanomboka ny lamina mety tsy hoe nanambola be na nagnino be fa reninao anaty saininao any misy zavatra miova midiga igny fa manomboka misy osotra mitoetra anatinao manomboka misy fahasoavana magnaraka anao ohatran'izany zany ianao io amen ny atao hoe fahasoavana raha dika miteny mazavatsara dia hoe fahaiza-manao n'Andriamanitra miasa ao anatin'izay mino fahaiza-manao n'Andriamanitra miasa ao anatin'izay mino satria inonao le fisian'Andriamanitra ny fiainanao inonao anao le mamonjy marim-bavotro nahazo erzaka io e dia lasa misy fahaiza-manao n'Andriamanitra miasa aminao vitany masonao ne zany manomboka ny olona nandray an'i Jesosy dia nandray fahasoavana sy osotra ianao resy lalitra mivavaka io zany zao dia nandray fahasoavana sy osotra fa tadiavin-devoly fafana agnaty sainao igny mbola tsy tadidinao raha hafa ndraiky mibana agnaty sainao fa dalana manomboka miconcentré hoe misy fahasoavana sy osotra agnatinao io amen ao amin'ny Jaona toko voalohany 1:20 Jaona toko voalohany 1:20 dia ozy hoe fa tamin'ny fahafenono no naresantsika rehetra fahasoavana anampy fahasoavana fahafenono zany hoe feno zany le izy mahavita zay zavatra tadiavina rehefa olo raiky mahazo herin'Andriamanitra manana herin'Andriamanitra dia mahavita raha jiaby tadiavina mila fantanao zany sinao anao mbola tsatsotson'olo fa fivavahana dia varaboribory fivavahana mivavaka anao maregna an'iny anao fa divitokotra maregna lelo amiteny manambora mivavaka kefa non tsy zany izy fa ozy eto hoe fa tamin'ny fahafenony no nandraisantsika rehetra fahasoavana manampy fahasoavana io fahasoavana iny koa zany raha dika dia fitahin'Andriamanitra dia koa zany azazana dia alao agnaty saigno zany rehefa miresaka hoe fitahina zany tsy vola foana fitahina zany tsy pifa foana tsy lara otanora tsy sosy fa possible Andriamanitra rehefa hitahinao
ataony manana relation mahafinaritra anao. Rehefa hitanao Andriamanitra mitolo-tsaina anao amin'ny zavatra tokony ataonao sy ny tsy tokony ataonao. Fitahin'Andriamanitra daholo regny anao tsy marary regny. Fifiry moa ny olo marary. Fitahin'Andriamanitra anao tsy tratrana loza igny. Anao tsy ary manisy accident zany nazo anao. Fitahin'Andriamanitra anao tsy maty. Ny sasany raha vao tsisy vola agnaty paosy dia zay zahavela zay tsy voatahy. Non, isan'andro anao dia efa voatahy. Amen. Izay ilay izy rehefa fahasoavana dia fitahina. Fa ny osotra hery mahagaga. Zay ilay izy. Osotra hery mahagaga. Lasa misy hery mahagaga. Eo fotsiny anao tonga dia misy hery. Io moa tena hita io indray. Hitanao mahatonga an'ireny misy karazan'olona tsy mahazo azo anao tsotsotra. Tsy anao ino raha tsy tiavana ela. Anao tsy olona nino anazy. Anao tsy olona mifaninana aminazy. Fa anao halana. Ny antony misy hery tsy zakany agnatinao akao. Ary io mifanasa mifanahy mifankahita. Na dia mifampitantrano ary nareo. Izy mahita anao tonga dia sorena ataony amin'izay zay raha mahavinitra anao. Pasany rano maloto ny devanitra anao. Naovany karazana exceltra vandrana. Miavaka raha tarifony sasany zafana raha korany jerekely. Non, fa zatetra amin'izany. Efa nampianariko teto anao raha maheno piso mimiao anao tsy voatery miao koa satria anao tsy piso. Tsy mitovy nareo. Amen. Na sakafo hoaninareo raha tsy mitovy nenao raha karan'izany raha hoaninao ka ino andeha hidivanao aminazy. Raha mandalo amin'ny lalana iny anao maheno alika mivovoa tsy voatery mivovoa na sorena raha ny mivovoa satria anao tsy alika. Zay fotsy dia efa ampitony anao. Tsy mitovy nareo. Dimension misy anareo zao fa tsy mitovy. Ny zavatra fantanareo zao fa tsy mitovy. Ny atmosfera iainanareo fa tsy mitovy. Izany calme anao. Zay misy fahasoavana fitahina osotra hery mahagaga. Ka raha ireo zavatra roa reo no hita ao aminao dia hanomboka hita problème aminao dia voly. Dio zay hanomboka mahita problème. Ny olo manana fahasoavana mila mamova fomba fisaina. Ny olo manana osotra mila mamova fomba fisaina. Problème antsika rehefa niditra lalina amin'ny fivavahana aty dia raha ilay tsaratsara olo foana ndraiky anaty lohantsika. Raha vao marina makimaky baiboly elaela ka nahita pozin'olo hafahafa. Tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha hoanao ino? Ninonao iasanao. Aleo dia hazava ilay resaka. Ny zarato fahalalànanao hoe tsy andeha tsarotsaranao olo ambadika fa andeha hamovana fiainananao. Ninonao ve miova? Anao tsy raha ampiasan'ny tribunal. Andeha tsara olo. Da iny tompony ianao. Zany daholo presque raha vao nanao nandramodramo baiboly to. Lasa juge tamiko. Juge Françoise. Tonga ty fa tegna fa zay vao regny ve dia fahitana regny ve dia araka ny sitrapon'Andriamanitra. Atonao ino? Raha ohatra ka tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izy ho very amin'izay mikotsena. Raha zanakanao naterakanao ndraiky izy ia. Iasa aloha. Fa izy koa fiainanao iny dia anao iasanao amin'io na vola vidinao hanina mety tsy hitanao tsy hoe. Satria asanao tokony atao amina velotena na atao amin'ny fiainanao. Tsy toe-tsaina mpandresy zany. Ameko anao teto ny exemple omaly ny amin'ny zavatra natao amin'ny Jaona sy Jesosy. Ny olo misy haja no zay iny mahay magnaja. Ny olo tsara mahita raha tsara. Da iny tompo eo. Fantarinao fa ratsy anao, ratsy daholo koa raha hitanao. Zay ihany zay fomba mahavaliana. Ka zay miasanao hoe magnano akory fandianana sa magnano akory paozy. Ninonao jereo karakory fandiananao, karakory paozinao. Satria anao ihany nge notsarin'Andriamanitra amin'ny zavatra nataonao. Fa ny zavatra nataon'ny olo ankilanao iny tsy tsara amanao. Ka raha mahazo leçon eto anao, hoanao. Mahatsaranao fiainananao, mampandrosoanao ny ainao. Fa tsy hoe eo amin'izay anao fa nahazo solomaso vao araka ny voalazan'ny dada dia tsara zany izy io. Da iny tompony ianao.
raha reo zavatra roa reo zany no hita aminao dia aloka hita problema aminao devoly. Satria fahasoavana ny manavaka anao agnivon'ny maro, agnivon'ny fiarahamonina. Na miaraka mivarotra kely na rehefa ninao fo mandeha. Fahasoavana zao zao. Na anao raha gavy ndray fa monina moa zany matonga ny aminah ndraiky mety feherana ny manao ny tiazy ty tsy mety satria misy fahasoavana manavaka. Tain'Andriamanitra letsika rehetra. Alleluia. Io ihany koa ahafahanao miasa eo ambany herin'Andriamanitra. Io no ahafahanao miasa eo ambany herin'Andriamanitra. Ao amin'ny 1 Petera 5:10 misy an'izay. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra hoy izy. 1 Petera 5:10. Ka ny olona ny fahasoavana tsy maintsy misy voninahitra ary mandrakizay le resaka. Tsy zavatra mandalaka. Fa zay fotsiny ny fahasoavana ny osotra mitaky karaktera, toepo. Andriamanitra ny tompony raha jiaby fa jerevy ny toepon'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mankahala. Andriamanitra tsy mpitsaratsara paozin'olombelona. Ko zay tsy olo kovonjy. Ko bolaboloka anao ndraikindraiky re. Tsy mendriky hivavaka. Fa Andriamanitra fidiko fony tompom-piavo. Misy sasany dia tegna magnano paozy mampime. Paozy Jesosy no, paozy foana fagnatiny koa volamena. Zay fa iny tompony ianao. Ary efa nilazay zany fa zany io tsy avitady ny mary fa mpanota. Mampalahelo sasany mareny ny verset iny ndraiky ndisy miredaka erytana. Tsy avitady ny marina izy. Tsy mafantriahana fo. Ny marina fo. Bo miahana. Tsangengena aminazy. Tsy mety miahana. Tena koa fa miondrika foana isika mahita anazy. Dia finy koa eo atendry efa magnano. Moko tsy mizady. Anatin'io zavatra milalana amin'ny fiotiky vitra. Menitra foana dia finy koa eo. Ary olo tsy maregny tortitsy sadany. Fa iny Jesosy an'io. Ka ny zavatra hita zany matetika ny fahasoavana dia mamadika tantaran'olo araiky ho amin'ny fahatsarana. Mamadika tantara. Tsy haiko ino tantaran'olo ohatran'izay. Ino nafantaran'olo ohatran'izay. Fa ho avadiky ny fahasoavana iny ho amin'ny fahatsarana. Dia ny zavatra hita voalohany dia fahitam-pity. Manoko mahita fitinao. Misy olona amin'ny fihinan-tsara manitsapany zany. Tsara mba nisy olo mba nampahita fitina azy na mba nanome rahana na mba nanampy na nanino tsara miaignan'izany izy. Dinitrin'azy foana mipaopaoka. Izy ndraiky dia milamina fa tsara nisy olo mba nanampy. Ary regniny mihitsy hoe mba misy raha karan'ity miny moa amin'ny fiaina. Izy manampy olo. Izy mba nomeo olo fa izy tsara mba nampeny olo. Na fianakaviana ireo tsy miasanao aminazy. Fa rehefa miditra mitsetra ny fahasoavana ny zavatra hita voalohany dia fahitam-pity. Hita aminao dia zany ahita fity amina fournisseur, ahita fity amina mpiara-miasa ianao, ahita fity amin'ny tanàna ny tamatavy, ahita fity ianao ny amin'ny firenena alehanao sy mipetraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Vakio ny Genesis 1:5 Genesis 1:5 zao Baibolo hoe fa Noa kosa nahita fity telo mason'i Jehova. Zavatra possible zany rehefa nisina fahitam-pity rehefa aminao ny osotra sy ny fahasoavana. Lasa mahita fity ianao. Teboka anankiray faharoa mitondra famonjena. Mitondra famonjena. Lasa voavonjy daholo ny ankonanao. Zay mifanakekikeka anao lasa miara mivavaka aminao daholo. Iny nampianarako indray mandeha roa alakamisy hoe ny famonjena ny ankonana neny zaka dimension izy io hoe refy. Tsy hoe izy olona te hitory amin'ny ankonana ka resy lahatra daholo ny ankonana. Fa misy hery magnampy anao vafaka mandresy lahatra ankonana. Raha misy olona sarotra resena lahatra indrindra dia miava. Matozany ianao na resy lahatra ny fianakavianao ny vavaka manomboka manana ny dimension ianao. Zay izy io lasa navavaka. Mitondra famonjena. Ao amin'ny Salamo 121 misy an'izay. Andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa.
Psalm 121, 1 à 2. Hoe avy amin'ny Jehovah ny famonjenao Jesu. Ary tsy matorona rendrenana mipiandrenao. Alleluia. Dikan'izay fa lasa manana famoronana sy fahaiza-manao io. Manana esprit de créativité. Lasa manana création vaovao. Ary tsy vitan'ny créer fotsiny fa lasa manana fahaiza-manao io. Zay ny zavatra hita rehefa manao ny Kristy sy ny fahasoavana. Tadio zany zavatra tantaraiko zany fa zany ny zavatra hitsanga manomboka atao. Ny tegna mahafinaritra ny teboka fahaefatra lasa mpandresy ianao. Lasa mpamino ianao. Mpandresy ianao. Anao izy zao mpandresy. Alléluia. Mpandresy ianao. Dia rehefa mitombo amin'izay izy dia lasa manana ianao famondram-po sy fitiavana. Zany zavatra lasa anatinao koa. Lasa tsy problème aminao tsony mandefitra aminao. Na dia manana ny rarina zay ianao. Satria lasa miraikitra anatinao ny famondram-po, miraikitra anatinao ny fitiavana. Ho hita aminao anie zany amin'ny anarana Jesosy. Alléluia. Hitanao na dia ataoko hoe misy zavatra marobe raha mitranga eo fotra mitodika aminao fogna ny masoma. Hoe allo izy fa izy mahavaly. Raso izy antsovitsika. Lasa milailaina ianao. Ianao karaha ataona vola reny. Vola royale zao andana forporette amin'ny tananao. Dia tontogna amin'ny tany dia diadiavo. Dia vilekeo moa fa raha misy olo mandalo eo ifandrobahan-jareo dia anaky vola royale. Satria fantajareo fa vola. Fa ny olona manana fahasoavana manomboka remarquable. Lasa fantatra. Fa ndraiky antsika rehefa manatanaty fianakaviana raha taloha tsy fantatra. Na avanao misy manao Jehova manao. Zana Jehova manao igny fa rehefa manomboka misy fahasoavana ianao, manomboka remarquer n'olona. Andrika aminao. Manomboka mitodika aminao ny masomary. Mitodika amin'io asanao io masola tamatavy. Sareniko tsara ny amenina sasany. Alléluia. Vavaka manao tsika zao. Vavaka manao tsika mba hitoerany zay fahasoavana sosotra zay ao anatinao. Vonona venao fa hivavaka tsika. Mitsangana renao mitoerana misy anao amin'ny anarana Jesosy. Dia raha tsy mampananao ny tagnanao anankiroa sanaton'ny lanitra. Dia teneno hoe fanamasinao manatona anao zandroany. Ny fona aminao zany tadamalany. Ny amin'ny fahotana rehetra vitako. Tonga eto zandroany mibebaka sady amin'olo tena anao. Satria ilaiko ny ositra sy ny fahasoavana. Diovy amin'ny ranonao Jesosy ny fisainako, ny fijeriko, indrindra ny fitondran-tenako. Manitra ny herinandro ity, onka ny ranonao Jesosy andrakitra. Hitaya miasa ny mitokantrano, miasa amin'ny asa fivelomana. Anampy ianao Tompo, ampandresy ianao Jesosy. Anosika amin'ny fahatsarana ianao. Ary atonga Jehova-bolombelona rezareza misy. Raisiko ny hery sy ny fahefana, miala ny sakatsakana, miala ny aretina, miala ny blocage amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miantso fahasoavana androany, miantso ositra idina ny fiainana. Matoka Tompo fa ianao hiasa tanato amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tovy ambony hatrany tagnanao fa hitoy hivavaka ho anao zany. Amin'izao minitra segondra iresako aminao zao, antsoiko eto ny afo ny fanamasina. Ninona zavatra nataony devoly ka manakatsakana anao elabe zay, didiko miala amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mandreny zany feoko zany ianao Satana, mety ataonao dia miala moramora. Zay asan'ny démonia rehetra mitondra aretina, mitondra tsy fisimbola lava, mitondra sakatsakana rakasy, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Satana mivainao. Eto androany manafana ny vehivavy io, manafana ny lehilahy io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alefa mivaha. Tsy mahazo miziriziry fa mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Ho iaho hoe mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Manisa telo aty mivoaka ianao.
Ny anaran'i Jesosy Kristy ray roa telo eto am'izay ny entana soforongonao. Alefa miakana de mivoaka omikotako hatramin'ny fakany. Ny fiasan'ny démonia amin'ny vatany eo amin'ny anaran'i Jesosy da aroka hitsatra am'izay ny fampahorinao azy Satana. Androany ny manafaka ny vaokan'Andriamanitra zay mandreny zany feoko zany. Raiso anao ny fanafana, raiso anao ny fanasitrana, raiso anao ny fanafana mizoka rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Vaoka ho afaka ianao androany. Reo zavatra mandehandeha anaty kibo reo midiko hiala zao de zao. Ny fanahy mampanonofo ratsy amin'ny alina hiala zao de zao. Ny fanahy manambady, fanahy miseho amin'ny endrika nofo hiala zao de zao. Tsy mahazo mitoetra amin'ny olona entanao Satana. Vainao zao de zao amandika ny fanahy io. Fanahy mibloke ny arabola alefa. Mandeha zany feoko zany ianao mivaky. Hoentiny entanao soforongonao. Satana mivaina. Alefa. Zay. Mainao androany. Midinety ny afo zao mandoro anao. Mandoro ny fanaratsy io. Mandoro ny herin'ny maizina. Mandoro ny fanan'ny famosavy. Miala. Durako ianao zao. Fanan'ny trosa may. Zay. Alefa voaka. Va. Voaka tsy mahazo miverina amin'ny vehivavy intsony. Tsy mahazo manjaka amin'ny lehilahy intsony ianao. Zao de zao ianao mandeha. Mandeany ianao e. Misehony zanak'Andriamanitra de ny anotava ny asan'ny devoly. Ny nina asan'ny devoly amin'ny vatany io. Ravo zany manomboka androany. Ho iaho hoe ravo amin'ny anaran'i Jesosy. Miala any amin'ny tokantranony any. Miala any amin'ny tokantranony. Alefa. Miala daholo alefa. Zay fanahy miafokafona rehetra didiko hivoaka zao. Vainao Satana. Mandehanao zao de zao. Hoe daholo ny entanao rehetra. Mainao. Torako amin'ny afofana masina ianao zao. Tsy mahazo mandrebireby any tokantrano intsony ianao. Ampy zay ny nanakananao ny fiainany elabe zay. Alefa. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ankehitriny kosa miaoso niosotra sy fahasoavana. Manomboka midinao anatinao zany zao. Raiso niosotra sy fahasoavana. Raiso ny fahitam-potoana. Raiso ny fiarovana avy amin'Andriamanitra. Raiso ny hery ampatrisy ianao. Zay atonga anao hiavaka. Atonga ny zavatra ataonao hiroborobo. Am'toerana ty ho isy fitahina tsy takatra izay. Anaraka anao no le osotra sy fahasoavana. Mitsodrano amin'ny toerana ty ho fiainanao aho. Ho ambinina mihoatra ianao amin'ny toerana ty. Sokatra am'izay le valina na fitahina. Sokatra am'izay le lalana ny hidy rehetra. Raiso ny fitahina. Raiso ny osotry ny fanambinana. Raiso le lalana misokatra avy amin'ny Jehovah Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tononoko fa voatany fiainanao. Tononoko fa mandresy ianao. Inona adiatrenao ho resenao mora foana eo androany. Ho resenao mora manomboka androany. Miarin'Andriamanitra hitoetra anatinao. Nosotry ny fanamasina meno anao. Raiso any amin'ny anaran'i Jesosy. Teneno manomoramora ny fonao hoe feno a Jesosy ary makasitaka anao. Sany misaotra an'Andriamanitra. Omekenenao sangana bakoso. Zay
sotra Jesosy mangasitraka ray amin'ny anaran'i Jesoa Kristy. Amen. Afaka mazotoerana vetivetsika. Tadio lasina vavy fa tsy mitovy amin'olona tsy tonga teto zany ianao io. Ny Andriamanitsika mampandresy ianao. Ary ho hitany ty fiainany ty am'izay ny fisianao manolotra eo. Ho fantatra ianao ny amin'ny quartier misy anareo, ho fantatra ianao ny amin'ny toeram-piasana, am'izay rehetra ataonao ho ambin'Andriamanitra. Amen.